Miarabanao ny tokantrano manaraka ny météo amin'izao fotoana izao raha ny sary azo tamin'ny zanapolana tamin'ity anio ity mitoetra ato amin'ny alakan-drano Mozambika ny sisan-drahona niaraka tamin'ilay rivodoza fahida ary ato anatin'ny 27 ora dia mety hitombo hery ihany izy na izany zany nefa dia ny firenena Mozambikiana aloha zany no mety hatefan'ity sisan-drahona niaraka tamin'ny rivodoza fahida ity fa ny fisiny sy ny fisiny reto raona ato atsimo antsinan'ny Madagasikara kosa nefa dia manome vana tanteraka ny voninandro fahavaratra na ny oram-baratra saika amina faritra maro manena Madagasikara ato anatin'ny 3 andro ho avy ny maripana kosa indray dia somary hiakatra ny maripana any amin'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny ary mety isongadiny zay amina faritra sasany indrindra any amin'ny faritra Sofia iny ato anatin'ny 3 andro ho avy ny ambiny kosa indray dia zay misy aloha ny fivana goavana ankoatra ny androny alahady izay mety ahitana fidinana ny maripana saika amin'ny ankapobeny amin'ny manerana ny anosy indrindra ho an'ny avoatany sy ny morontsiraka atsinanany Madagasikara iny. Izay ny makasikasika an'iny fa raha ny toetry ny androntsika ho an'ny rapisy vao maraina dia mety hisy hatrany aloha ny tandrivon-drahona ho an'ny morontsiraky ny faritry melaky sy menabe miandrin'izay ihany koa ny tapany atsimon'ny Madagasikara amin'ny maraina be eo ihany koa ho an'ny atitany voan'ny atsinanany anosy sisan-dranorana tandrivon-drahona ihany ireo ho an'ny morontsiraka avaratra andrefan'ny Madagasikara moa dia ny oram-pahavaratra izay ateraky ny talio no saika mitoetra amin'ny maraina ny ambiny kosa dia mandraondraona ny andro misava ihany moa zay rehefa atoandro ny rapiso tolakandro andrasana hatrany ny orana tandrivon-drahona saika manerana ny anosy zany ankoatra ny morontsiraka atsinanany Madagasikara izay tombanana ho maimaina raha ny oram-baratra izay dia mety misy any amin'ny alinandro vao milatsaka ho ana faritra sasany misy kosa mety ho tonga aloha ao anatin'izay ny akotroka moa dia amin'ireo toerana izay tena manakaiky tendrombohitra sy ny any amin'ny tapany avaratra andrefana izay orana teraky ny talio hatrany no tena mety ahitana an'izay kotroka izay raha ny maripana vovinavina dia manodidina ny 17 ka hatramin'ny 18 ho an'ny avoatany ary ho an'ny morontsiraka kosa indray dia saika mahery ny 20 degré celsius amin'ny ankapobeny izay maripana ambony indrindra izay ary mety ho tafiakatra hatramin'ny 20 degré celsius zany ho an'ny faritry Sofia. Raha ny toetry ny androntsika ho an'ny sabotsy dia mbola hita taratra hatrany ny oram-baratra saika amin'ny tapakandro arivo indrindra ho an'ny ilany andrefan'ny avoatany sy ny any amin'ny faritry melaky menabe atsimo andrefana ary mety hitoetra ihany koa ny tandrivon-drahona ho an'ny morontsiraka atsinanany anosy hita ihany koa zay ny faritry Dina sy ny any amin'ny faritry Sofia amin'ny tapakandro ariva no mety tena hitrangany izay orana tandrivon-drahona mety araikotroka izay ny ambiny dia mety ho maimaina aloha ny andro amin'ny ankapobeny raha ny maripana voavinavina amin'izay andro ny sabotsy izay miakatra hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny avoatany ary mety tafiakatra hatramin'ny 30 degré celsius kosa izany ho an'ny tapany avaratra andrefan'ny Madagasikara iny. Ny toetry ny androntsika ho an'ny alahady miverina indray ny orana saika manerana ny nosy ankoatra ny faritra Sava Ambatsoa ny any amin'ny faritra Nalanjororo sy ny faritra Atsinanana ny any amin'ny tendrony atsimony Madagasikara ihany koa no tombanana somary maimaina ny andro ny ambiny dia miandry orana tandrivon-drahona izay mety ho araikotroka raha ny maripana voavinavina amin'izay androny alahady izay hatrany mety ho tafidina hatramin'ny 20 degré celsius ho an'ny faritry Mahatsiatra ambony iny 20 degré celsius kosa ho an'ny morontsiraka atsinanany Madagasikara ary ny any amin'ny ilany andrefany moa araky ny hitantsika izao dia saika mahatratra hatrany amin'ny 30 degré celsius avokoa ny akamaroan'ireo faritra any amin'ny tapany andrefany Madagasikara iny. Izay ny météo tamin'ny tian'io ty ary ara-pizindray fotoana manaraka veloma to.